ny famerenana tamin'ny fomba ofisialy ny matso izay entina anamariana ny fetin'ny fahaleovan-tena amin'ny 4 ny volana jona avy zao no tanterana tamin'ity androandroany ity ny manodidina indrindra ny fitandronan'ny filaminana ao anatin'ny fiatrena izany fety izany ihany koa dia nazahoana akony ka hoentina amintsika eo amin'ny sehatry ny fanabeazana nisy ny fanaovatsy ny mpiaramiasa teo amin'ny Madagasikara Japon tafiditra ao anatin'ny fanatsarana izay tontolo ny fampianarana izany no hoentina amintsika amin'ity takariva ity androany no tanteraka ny famerenana ny matso izay ho tanterahana ny andro 4 jona avy zao ireo manana anjara ho amin'izany raha mihoatra ny teo aloha dia ny ena nisan'ireo mpandray anjara ny ena ihany koa ny faharetany na ihany koa ny fotoana na tanterahana izany matso izany. Valon fitopolo sy roanjato sy roa arivo ny mpandray anjara matso lehibe izay ho toto-saina eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny andro 4 jona fankalazana ny fahadimy taona amin'ny fahaleovan-tena sy ny fahadimy taona amin'ny folo alina malagasy. Ny 77 dia andeha tongotra, ny 27 kosa dia andeha amin'ny fiara, moto ary soavaly. Amin'ity taon'ity ihany koa dia isy ny mitabe izay ho toto-sain'ny mpianatra. Raha ny fanazavana dia aharitra eo amin'ny adiny 2 ny matso etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Anomboka amin'ny fahatongavan'ny filoham-pirenena zany dia manao safoana izy rehefa avy eo anomboka ny misy le ankizy tanora etsy manao mouvement eo amin'ny pelouse teo ohatra ny hitantsika teo dia rehefa avy eo isy descente par hélicoptère raha ohatra ka mety ny toetrandro no rapiditra vitanareo mofa reny tsy mba manana radara dia vita zay dia manomboka matso ny miaramila mandeha tongotra dia rehefa avy eo mety andalo eo raha vonona ny ekipan'ny soccer zay azo championnat farany teo zay vao ny mandeha amin'ny fiara any fanamina vozona fa hoe dia vaovao angamba ny tsy dia fanamina vaovao amin'ity zany efa hivoaka ny didim-panjakana mametra ny fanaminy entité tsirairay dia atao mifanaraka amin'izay fotsiny ilay izy dia samy manavaony azy zany araky ny teti-bola zay misy eo aminy. Fitaovana ny ihany ka mbola tsy vidy fitaovana vaovao aloha tsika teto satria mbola hitanareo fahasairana ny firenena amin'ny manaraka angamba mety azo fa ny prospection efa mandeha be dia be. Nandritra ny famerenana ny matso androany saika niaran-doza ny angidy-by iray tao anatin'ny sarinanty nataon'ny G6 ny premier sy deuxième RFI tranga izay niteraka fikoropahana teo amin'ny nanatrika ny famerenana teny Mahamasina ary manamboninaitra rainy naratra ny tongony. Reny zavatra mitranga reny ohatrany hoe rehefa misy défilé dia misy miaramila latsaka satroka ohatran'izany zavatra mitranga izy zany indray fa tsy dia olana tsy naninona kory izy teo na ny olona tao anatiny na ny matériel fa zany hoe par mesure de sécurité dia najanona fotsiny hoe anankiray iny faly anankiray mbola mandeha tsara. Marihana fa ny komandin'ny akademia miaramila ny Général Rakotonirina Richard no hitarika ny matso mandritra ny fankalazana ny fahadimy taona ny fahaleovan-tena sy ny folo alina malagasy. Raha ny fandaharam-potoana dia hanomboka ny 10 ora amin'ny matso lehibe izay ho toto-saina amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny 4 jona ho avy izao. Fankalazana izay hiopana amin'ny lohahevitra hoe fitiavan-tanindrazana, fampihavanana sy fampandrosoana ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ity taona 2024 ity.